Vahaony oloko, vahaony oloko. Andraisanao toroteny mahery vaitra, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy noho ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko, vahaony oloko. Nandefandefy izy mba nanisik ampunya panai aminirana amo faraka amby telopolo andininy fa 5 manao hoe eo an-tananao ny androko vonjeo aho tsy ho azo ny tanan'ny fahavaloko sy izay manenjika averiko indray mandeha amin'ny anaran'i Jesosy eo an-tananao ny androko vonjeo aho tsy ho azo ny tanan'ny fahavaloko sy izay manenjika mamela ianao mba hamaky azy amin'ny teny frantsay. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Averiko indray mandeha. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Amin'ny teny frantsay izy hoe mes destinées sont dans ta main. Amin'ny teny gasy izy dozy hoe eo an-tananao ny androko. Misy mahasamy hafa kely any zay raha le tena teny frantsay ny raisina de hoe ny anjarako de eo ampela-tananao. Ahoana hoe ary ny baiboly eto miresaka asana tamin'ny tapabolatra na ny tenen'izy iny de miresaka eto ny baiboly tsy miresaka hoe ma destiné fa ahoana ozy izy mes destiné zany hoe miresaka zavatra manao zany marobe zavatra maromaro anjara maromaro ao amin'Andriamanitra tadidio fa ny anjaranao raha lasena bavy de tsy anankiray fa misy anjara marobe ho anao ao amin'Andriamanitra. Misy anjara marobe anao amin'Andriamanitra. Ny voalohany amin'izany ny anjaranao anisan'ny lehibe indrindra de ny fiainana mandrakizay. Ny anjaranao lehibe indrindra de ny fiainana mandrakizay. Ny olona dia nateraka indray mandeha ny vehivavy anankiray, nateraka indray mandeha ny lehilahy anankiray. Fa ny baiboly de milaza ao amin'ny Hébreux 7:7 manao hoe tahaka nanendrena ny olona ho faty indray mandeha rehefa afaka zany dia izy fitsarana. Ianao de nateraka indray mandeha ary ho tendrena ho faty indray mandeha fa ny anjaranao tsy ao am-pasana, ny anjaranao tsy loha ao am-pasana, ny anjaranao tsy any amin'ny elo. Ny anjaran'ny olona zay nandray an' Jesosy de le fiainana mandrakizay na le paradis. Ny anjaran'ny olona izay nanompo an'Andriamanitra ary mino aho fa maro aminareo no manana anjara amin'izany fiainana mandrakizay zany. Amin'ny fotoana ianao hiala eto amin'izao tontolo izao, ny anjaranao tsy mifasana, ny anjaranao tsy ny fandriana sy ny varavara-pasana, ny anjaranao de le fiainana mandrakizay. Ny amin'ny mandrakizay de manana ny anjaranao ianao any amin'ny mandrakizay. Fa tadidio tsy ny any amin'ny mandrakizay ihany ny anjaranao. Rehefa ao amin'Andriamanitra ianao de misy anjaranao isa-taona, misy anjaranao isam-bolana, misy anjaranao isan-kerinandro, misy anjaranao isan'andro, misy destiné anao isan'ora,
misy anjaranao isa minitra ary misy anjaranao isa sekondra amin'ny anaran Jesosy afaka andray ny anjaranao ianao androany na ny anjaranao any amin'ny fiainana mandrakizay azonao raisina na ny anjaranao isa taona azonao raisina na ny anjaranao isam-bolana azonao raisina ny anjaranao isan'andro azonao raisina ny anjaranao isan'ora azonao raisina ny anjaranao isa minitra isa sekondra possible azon'Andriamanitra omenanao zany hoy ny voalaza amin'ny baiboly hoe mes destiné ahoanao zy izany hoe tsy anjara anankiray misy anjaranao isan'andro isan'andro isan'ora isam-bolana isa-taona mino afa afaka mandray an'izany ianao androany afaka mandray an'izany ianao androany amen amen araky ny nampanantenako tamin'ny radio sy télé dia mpianatra anao hoe ahoana ny fomba niraisana an'izany inona hoe le fanontaniana ahoana ny fomba niraisako ny anjarako ahoana ny fomba niraisako ny anjarako fa ny anjaranao ao ny anjaranao ny anjarany hafa tsy ny anjaranao ny anjarany hafa tsy anao ny anao dia ny anao ary ny anao efa ao tovy amainina mafy zany possible afaka mandray an'izany ianao misy anjaranao ao amin'Andriamanitra ara-pahasalamana ny fahasalamany hafa tsy voatery ho fahasalamanao efa ao amin'Andriamanitra misy anjara asanao amin'Andriamanitra misy anjara volanao amin'Andriamanitra misy anjara fanambadianao amin'Andriamanitra anjara fitiavanao amin'Andriamanitra anjaranao amin'ny lafiny rehetra ao amin'Andriamanitra amen mes destinées sont dans ta main ny anjarako rehetra teo am-pelatananao voalohany iresaka aminao momba ny fisarahana séparation fisarahana inona hoe zavady ny fisarahana dia mahatonga ny olona anankiray ho matotra ny zaza anankiray ny tanora anankiray na dia efa lehibe azy ka tsy misaraka amin'ny ray aman-dreniny dia tsy ho matotra mandrakizay zany tanora izany misy tanora efa manambady nefa tsy mahafoy ny dadany tsy mahafoy ny mamany dia tsy ho matotra mandrakizay izany vehivavy zany misy lehilahy izay efa manambady kanefany mbola te hiraikitra ihany amin'ny dadany sy mamany tsy ho possible zany olona izany ahatratra ny tanjona tsy possible izy ahazo ny anjarany raha mieritreritra ianao fa ao amin'Andriamanitra ny anjaranao ao amin'Andriamanitra ny anjaranao dia tsy maintsy mila fisarahana amin'ny ray aman-dreny mila fisarahana amin'izay ny anteheranao soraty eo anaty kahienao tsy maintsy mila fisarahana amin'izay zavatra ny anteherana amin'izay inona hoe zavady ny anjaranao tsy eo am-piaratanany dadanao ny anjaranao tsy eo am-piaratanany mamanao ny anjaranao tsy eo am-piaratanany dadabenao ny lovanao ao amin'Andriamanitra irery any lovanao raha lasaina vavy ao amin'Andriamanitra irery any raha mieritreritra ianao fa ao amin'ny dadanao ny anjaranao tsy possible ianao azo ny anjaranao amin'Andriamanitra raha mieritreritra ianao fa ny anjaranao dia ao amin'ny lovabe ao amin'ny lovabe amin'ny dadabe anao dia tsy possible ianao handray ny anjaranao eo anatren'Andriamanitra raha mieritreritra ianao fa ny anjaranao dia ao amin'ny mamanao dia diso lalana ianao hoy Davida ny anjarako ny androko dia aiza izy eo an-tananao halleloia rehefa
hitany Abrahama Andriamanitra. Dia zao ny afatra Andriamanitra tamin'ny Abrahama: miala amin'ny taninao. Genesis 2:12. Miala amin'ny taninao, ny tranony rainao, ny havanao, miala ary mandehanany amin'ny tany zay asehoko anao. Rehefa andray ny anjarany Abrahama dia tsy maintsy misy fisarahana, tsy maintsy misy fisarahana. Fa ny olona anankiray izay metehatra lava, metehatra lava amin'ny ray aman-dreniny, amin'ny fianakaviany, metehatra lava amin'ny zavatra ianteherany, dia tsy ahatratra ny destinéany, ny anjarany eo amin'Andriamanitra. Hoy Andriamanitra tamin'ny Abrahama: miala eto amin'ny taniny havanao, ny tranony rainao, ary miala eto amin'ny taninao, mandehanany amin'ny tany zay asehoko anao. Satria ny anjarany Abrahama, ny anjarany Abrahama tsy eo am-pelantanany ray aman-dreniny, ny anjarany Abrahama tsy eo am-pelantanany havany, ny anjarany Abrahama eo am-pelantanan'Andriamanitra. Alleluia, alleluia. Tsy maintsy misy fisarahana. Niala i Abrahama, nandeha i Abrahama, fa saingy niaraka taminy i Lota. Iza hoe niaraka taminy? Raha mamaky ianao ao amin'ny Genesis 7:20, dia ozindray i Abrahama tamin'ny Lota zanajalany, zanajalany zany hoe taizany tao i Lota, kontiny zanany ihany Lota. Dia hoy Abrahama tamin'ny Lota: efa tsy omby atsika itsony ny tanàna, tsy omby atsika ny toerana iraisamonina. Ianao efa mia matanjaka be, efa mia manan-karena, ny anako efa mba mia mitombo, ka andao aninony tsika isaraka isika. Ny anjaranao raha lasianabavy dia ao anatin'ny fisarahana. Ny olona raha vao tsy misaraka dia tsy possible ahazo ny anjarany. Fa ny anjarany ny mpivavaka anankiray dia ao anatin'ny fisarahana, tsy maintsy misaraka. Ataovy amainina mavy zany. Halleluja. Indray andro aitsika ny tantarany Jakoba any amin'ny Genesis andavakitsika vetivetsy. Genesis toko 2:30. Ahitantsika ny tantarany Jakoba sy ny rafozany. Tantarany Jakoba sy iza hoe zavady? Ny rafozany. I Jakoba dia nanambady, dia nipetraka tao amin'ny rafozany. Ary rehefa nipetraka tao amin'ny rafozany Jakoba, nanambady an'ireo vadin'ireo. Rehefa nipetraka tao amin'ny rafozany dia nahantra velona. Tsy nisy karama, tsy nisy volany ray sy nisam-bolana, tsisy ninnininy, fa nahantry Jakoba rehefa mipetraka tao amin'ny rafozany, ary nandivoziny rafozany. Fa indray andro Jakoba nanapa-kevitra hoe iala, avelao andeha. Ataovy alleluia mafy zany. Ahoana hoy Jakoba hoe? Ndao nefa kitsika zany. Genesis 3:30 andeny 5:20. Ary rehefa niteraka ny Josefa Rahely, dia hoy Jakoba tamin'ny Labana rafozany: alefaso ahaka any amin'ny fonenako sy any amin'ny tanako, omeo amin'ny vady aman-janako izay nanimpoko anao, dia andeha fa fantatrao ny fanimpoko izay nanimpoko anao. Ary hoy Labana taminy: masina ianao raha mahita fity eo masoko aho, eo masonao aho, mitoera ihany eto amiko. Efa namantatra fa fantaro fa avy taminao ny hitahin'i Jehovah. Ary koa izy tonono izay karamanao dia omeko anao. Halleluja. Amapolo taona ny maro i Jakoba niasa tao amin'ny rafozany, nandray karama sa tsy nandray? Ianao raha mbola miakimiaky ny doha aman'olona dia antsalava eo anao. Ianao raha mbola mipetrapetraka aman'olona ka miakimiaky ny doha ao, dia ao enao sy ny fantranao. Nanapa-kevitra Jakoba isaraka,
ary rehefa nanomboka nanapa-kevitra Jakoba ny teny tamin'ny rafozany avy alao andeha tsy mety tsony andeha haka ny anjara koa hiditra any amin'ny anjara koa nanomboka teo ny fiainan'ny Jakoba ny Niova nandray ny anjarany izy nanomboka ny andray karamany izy nanomboka tonga ny fitahina ataovy aleloia ny anjaranao de mitaky fisarahana ahoana hoe ao ambadiky ny fisarahana ray aman-dreny tiavo ny zanakao tezao tsara ny zanakao amin'ny fotoana izy mbola eo aminao de zaro amin'ny lalana tokony alehany ampianaro azy ny zavatra tokony ho fatany raha mbola eo aminao izy zarao fitiavana tsara ahoana hoe zarao fitiavana tsara mba tsy fitiavany lehilahy any ambadika any nao taitaitra azy fitiavana vehivavy any ambadika any nataitaitra azy ao aminao ho tsapany fa misy fitiavana ohatran'ny ray aman-dreny misy fitiavana ohatran'ny ray aman-dreny ataovy aman fa izao ihany ko tsy avo izy nefa de zaro ihany ko izy anomboka isaraka aminao misy fitiavana diso mako fitiavana dangereux ohatrany hoe tiako ny zanako mahafinaritra ny zanako aza mialaala lavitra amiko nareo a eo nareo manamboatra trano raiky izy eo atokotany eo tsy hifanao zany ray aman-dreny fitiavana diso toerana zany tsy maintsy separe aminao izy raha tianao anana ny anjarany misy ray aman-dreny be da be ohatrany hoe tia ny zanany ohatrany hoe tena tiako ny zanako eo kia eo nareo dimenada i anina etsy i Flavien etsy manorona de etsy bodo etsy de etsy akina de etsy manovanova kely eo daholy zany mahatonga ny fahantrana eo nivon'ny fianakaviana zany mahatonga ny fahantrana eo nivon'ny fianakaviana jereo nge any ambanivohatra jereo nge ny akamaroan'ny olona any ambanivohatra mahantra sa manan-karena mahantra sa manan-karena mba fantatrao dadafara etsy neny fara etsy zanaky dadafara ndray manamboatra trano kely etsy anany etsy de le zafy keliny am'izay manamboatra lakozy kely etsy de dadatoy etsy dadanaivo etsy de reo izy menakamo fa jereo ane le ny sitaka ka niala tao lasa ny sambava ono lasa ny tala de niakatra any amin'ny ville ohatra mba manao ahoana ny fiainany ohatra mba tafatafa tovy aleloia mafy zany teneny ny eonilanao ohatranao ane zany hoe ianao zao le mba anisan'ny tafatafa avy any an-tanàna any tovy manina mafy zany fa jerevy daholo ny any an-tanàna rety dadanaivo nanamboatra trano kely etsy ambany avaratratsy de ihany mba ohatra mba nisy ny sitaka ihany fa etsy ateny rimboatra kely etsy de nanao valanomby akiray eo izy ny destine ny anjara ny olona akiray de tsy maintsy mitsofoka ao anaty fisarahana tovy aleloia mafy zany tsy maintsy mitsofoka izy hoe zavady marary ny misaraka fa ny olona anakiray raha tsy misy fisarahana tsy tafiditra ao anatin'le fahamatorana tsy mety matotra ny tanora iray raha tsy misaraka amin'ny ray aman-dreniny rehefa manomboka misaraka amin'ny ray aman-dreniny izy any izy mianatra manasalama mianatra mipasoka mianatra mampirehatra afo mianatra mahandro vary lazaiko aminao fa misy tanora ao tsy mahay mampirehatra afo kasika satria zatra tolora-potriny zatra omen'ny ray aman-dreniny ohatr' zao zatra tolorana ny ry zatra omenany ty tsy mahay mahandro vary any ka tsy mahatratra ny tanjona ny anjarany dadanao tsy anjaranao tenenao zay ny eo anilanao ny anjarany dadanao sy mamanao tsy anjaranao ny anjara koa davida de aiza eo apela tanan'andriamanitra ataovy aleloia mafy zany mafimafy kely ny aleloia raha lasaina mba malala
inona mora lahy mahatonga anao ohatrany tena mikoaisa io ny fiainanao? Inona mahatonga fiainanao lasa mihidy rahalahy? Inona mahatonga fiainan'ny olona sasany lasa potika? Metehatra lava, efa zatra metehatra amin'ny ray aman-dreny. Dada ohatra manana olana kely indray aloha fa mba mpagnampy vola kely anareo ato. Ary reny olo reny tsy ho tafavoakarotsy andeha lavitra. Androany ianao hosarana am'izay tokony hosarana ianao androany. Dia ho akambana amin'Andriamanitra zato isan-jato ianao androany. Ianao raha lasela vavy mila miatashe zato isan-jato amin'Andriamanitra. Mila mifamatotra zato isan-jato. Mila manakina fiainanao zato isan-jato. Raha mieritreritra ianao fa ao amin'ny dadanao sy mamanao ny anjaranao, tsy lasa lavitra ianao, potika ianao. Ny olona anankiray izay miakina zato isan-jato amin'Andriamanitra, ao amin'Andriamanitra ny anjarany, ary fatany tsara fa amin'Andriamanitra ny anjarany, andeha lavitra zany olo zany, andeha lavitra zany mpanompon'Andriamanitra zany. Za dia malala an'izany isan'andro. Zany tsy mba iasako loha amin'izay resaka lova. Zay mba manana lova be ihany eo. Dada be anay ohatrany hoe manana tambary be da be, manana tany, manana zao, manana na any fianaratsoana any amin'ny tany razan'ny mamako na tsy haiko azo daholo aiza misy. Za tsy miasa loha amin'izany. Fantary fotsiny hoe misy io, alain'ny havako ho tsara, tsy alain'ny havako za tsy mitady an'io. Tsy mila an'izany ny anjarako eo am-pelantanan'Andriamanitra. Tsy any amin'ny dadako, tsy any amin'ny dadabeako, tsy any amin'ny raibeako, eo am-pelantanan'Andriamanitra. Tsy mbola nanontany ny fianakaviako aho, aiza daholo ny anjara lovantsika ary tonton, aiza daholo ny anatambarany dada, dia aiza zany zao mety ho anjaranay am'ireo. Tsy mbola nanontany an'izany ary tsy miditra amin'izany aho. Rehefa tonga any ambanivohitra dia mibe, ndana mividy vary, ndana mividy laoka. Tave mainina mafy zany. Androany a tiako ianao raha lasiana vavy tena hitodika zato isan-jato amin'Andriamanitra mihitsy ny fonao androany. Ay zany ny ametrahanao ny fiainanao. Vokatsy ny hoe tsy manana ninina tenaina amin'ny havako aho. Vokatsy ny hoe tsy manana antenainany amin'ny ray aman-dreny koa, voatery tsy maintsy mana-tenan'Andriamanitra. Tompo mivavaka andro manalina, manolo tena lalina, maninona hoe zany no nahatonga anary havana, nanolo tena lalina mifanompoana ny tompo, satria iza moa ny anteherako. Tsy manana ninina ianteherana, ny anjarako tsy any amin'ny fianakaviako fa ampelantanan'ny tompo. Iza zany ny tokony anteherako? Andriamanitra ihany. Zany no mahatonga ana ny antehitra. Ary hitako fa rehefa ny antehitra amin'ny tompo a, hitako tena nety raha lasiana vavy a, tena nety atao veleloi. Misy pastera hitako ary zany anisan'ny tsy mampahomby pastera maro. Mahatonga na pastera maro tsy mahomby dia mifieritseretana, manana ray aman-dreny anteherana. Ozy le pastera anankiray zay mantsy aho, noho ny andeha ho afeky teny izy, mba omeo telefonanao ihany aloha dada ozy izy fa rehefa mba misy olana dia mba ianao ny atenaina mba atsoatsoina eo. Aiza moa no ho tafavoaka. Vo anomboka mihitsy, vo andehandeha izy dia efa olana, ka raha vo misy olana dia iza ny anteherana? Dada fa tsy Andriamanitra. Dada fa tsy Andriamanitra manantenany pastera. Zany mahatonga indraindray raha latsiana vavy, raha vo misy mpanompon'Andriamanitra, tian'Andriamanitra andeha lavitra, tian'Andriamanitra ahoana hoe andeha lavitra, ary miteny foana izy, mahery mivavaka izy, mitolona izy, tena miteny amin'ny tompo ohatry tompo, ome ho any anjarako, ome ho any anjarako, ome ho any anjarako, kanefa izy fa matotra amin'ny ray aman-dreny tsy misaraka, dia Andriamanitra mihitsy mana force azy hisaraka amin'ny ray aman-dreny. Andriamanitra mihitsy manino azy va dia?
ary marary io andriamanitra mihitsy ozy ny tompo hoe ty andeha lavitra ianao reko ny vavakao sarako nareo ary maka antso be mihitsy andriamanitra manasaraka anareo mianaka zo marary io Joseph dia hitan'andriamanitra Joseph fa manana ny destiné any ho lasa prime ministre ao amin'ny tany Egypte andeha lavitra Joseph ahoana hoe zavatsy teneny mafikely hoe ahoana hoe andeha lavitra Joseph zanaky Jakoba Joseph dia nanana vision nomen'andriamanitra révélation fa ny rahalahany rehetra ekoaka eo aminy ho lasa fitahina izy ho lasa fitahina amin'ny fianakaviana izy zay ny destiné any Joseph zay ny anjaran'ny Joseph ho lasa olona goavana izy anefany mbola te hialokaloka eo amin'ny dadany fa ozy andriamanitra tsy possible ho tanteraka io anjaranao io raha mialokaloka nareo mianaka Joseph sy ny dadany dia ny famatotra ainao ve zany tantara zany izany tiany Jakoba be indrindra nananany Jakoba fitiavana be indrindra tamin'ireo zanany 12 lahy izy Joseph dia nanamboarany inony akanjo lavalava tsara tare misoratsoratra miavaka noho ny amin'ny rehetrarehetra satria tena niataché tanteraka tamin'ny rainy Joseph mifamatotra tamin'ny rainy fa ozy andriamanitra tsy ho tanteraka ny anjaranao raha ifamatotra amin'ny rainao ianao noho izany tsy nangataka Joseph hoe aleo adada hiala fa izany nampisaraka azy andriamanitra mihitsy nampisaraka azy mianaka ary marary sa tsy marary zany zany ny planin'andriamanitra no saran'andriamanitra mata fotsiny zao lasa ianao mandery Joseph tany nanomboky Joseph ny amaty ary tsisy nizaniza ianteherana ntsony any tsisy dada ianteherana tsisy mama ianteherana tsisy zoky ianteherana fa iza ny anteherana andriamanitra ny anteherana ataovy aleloia mahafiralatsiana ba tany natanteraka ny anjarany Joseph tao ambadiky ny fisarahana tao ambadiky ninona hoe zavaty natanteraka ny anjarany Joseph misy fotoana raha lasana bavy andriamanitra mihitsy mampisaraka anao amin'ny dadanao teo aloha ny dadanao manome volanao foana isam-bolana ty anaka ary manontanytany anao foana sao dia mba tsisy sakafonareo raka izy sao dia mba zao ndray voalohany ifatrano dadanao mako manan-kareny atram'izay navita batisa anao zay tsy narahanao tsony izy ny tena marina andriamanitra mihitsy ny nampisaraka anao sy ny dadanao andriamanitra mihitsy ny nampisaraka anao sy ny dadanao satria tian'andriamanitra ho tongany amin'inona ianao any amin'ny anjaranao tian'andriamanitra ho tongany amin'ny anjaranao ianao ny atehitra tamin'ny fianakavianao ianao avy any an-dafy atram'izay na enony fa mivavaka ato amin'ny 3 frère hony ianao dia zay inja fiangonana zany secte ianao atram'izay nasainy ambona ny tranony izy any Paris any France ianao no miperaka tao dia nandefasany vola isam-bolana atram'izay na enony fa nakaty amin'ny vaon'oloko ianao nitapahany volana alefany taminao ary zao ny teniny melanareo amin'ny tranoko ao fa za tsy mila secte ny tena marina andriamanitra io ampisaraka anao amin'ny havanao ampisaraka anao amin'ny havanao enoy zao tian'andriamanitra hiala ao amin'io trano io ianao dia hidy zany amin'ny tranonao hidy zany amin'ny anjaranao tian'andriamanitra anangana andriamanitra tia anangana andriamanitra tia anangana ho anao andriamanitra tia anangana ho anao andriamanitra tia anangana ho anao ianao aza mieritreritra hoe pastera atram'izay mivavahako miamafy ny fanenjehana lasa mafy ny fanenjehana lasa tsy nampiny leneny farako any an-dafitsony a tsy nampiny anabaviko tsony a zay ary zao ny roany eo an-tranony hoe melao nareo ny tena marina tsy ny anabavinao ny olana
tsy ny fianakavianao any andafiny olana ny tena marina andriamanitra apitisanao amin'ny anjaranao andriamanitra apitisanao amin'ny anjaranao andriamanitra apitisanao amin'ny anjaranao ao tsara ve nareo rehetra zany antaniny eo nilanao ao tsara ve se zany hoe ohatrany misy tsy tafiditra mihitsy zany ao antanio tsara izy ao tsara ve hoe e am'ray latsaka folo zao a fa tsy am'y telo sasany marainy tokony fo tsara ianao tokony fo tsara ianao tokony fo tsara ianao tavamanina nafzany misy fotoana andriamanitra mihitsy mba misaraka anao amin'ny havanao amin'ny ray aman-dreninao mba hidiranao any amin'ny anjaranao hidiranao any amin'ny anjaranao hidiranao any amin'ny anjaranao halleloia halleloia amen halleloia ozy ny tenin'andriamanitra rehefa mimaky ny tantarany mosesy tsika ndao ny avakitsika hebreo tiako ianao tafiditra tsara ianao nge manana anjara tsara mihitsy tamin'ity toro teny ty za fampianarana zany angera latsainabavy tena anovanao any za fampianarana zany hebreo toko faraika ambe folo andeny 420 finoana nandava mosesy tsy atao hoe zanaky ny zanaka vavan'ny farao rehefa lehibe izy ny fidy mantsy izy ny fidy mantsy izy hiara mitondra fahoriana amin'ny olon'andriamanitra toy zay anana fifaliana vetivety amin'ny fahotana halleloia averiko finoana ny nandava mosesy tsy atao hoe zanaky ny zanaka vavan'ny farao rehefa lehibe izy ny fidy mantsy izy hiara mitondra fahoriana amin'ny olon'andriamanitra toy zay anana fifaliana vetivety amin'ny fahotana halleloia jerenao mosesy nanao fisarahana tamin'ny egyptianina nanina hoe fa naninona mosesy no nisaraka eritsereto hoe mosesy de natsangana ho zafokely ny farao ho inona hoe handova ny farao manana lova ao amin'ny farao manana anjara ao amin'ny farao fa fantatry mosesy fa ny anjarany tsy ao amin'ny farao fa ny anjarany aizy ao amin'andriamanitra ny fidy izy rehefa lehibe hoe hiala tsy ho prince hiala tsy ho zanaky farao anontany anao raha nanontanyny ray aman-dreny niteraka azy izy hoe mama dada anontanyny ray aman-dreny niteraka azy hiala tsy ho zanaky farao nanaiky ny ray aman-dreny ny satsy nanaiky ory mosesy fa lasa dalan'inona ianao olo efa miadany ianao ao inona ny mahory anao ao inona ny tsy anananao ka hiala amin'inona ny olo laza misisika hidrao mba ho lasa zanaky mpanjaka ianao ndray hiala amin'inona tsy manana fahatakarana ny ray aman-dreny mosesy nanana fahatakarana ny anjarany tsy ao amin'ny farao ny anjarany ao amin'andriamanitra irery any ny anjarany ao amin'andriamanitra irery any tsy maintsy nisaraka manatratra ny tanjony ianora lasainabavy rapino anao tonga eto ry tanora malala isany manomboka eto ry tanora izy ny tanora 5 taona ny miakatra tsangana hoe ny tanana tsangana kely oetrinareo tsangana tsara mbola ao amin'ny ray aman-dreny nareo zao ary raho tsara ny torohevitry ny ray aman-dreny mijoroa tsara misitrapon'andriamanitra amena fa mieritsereta ihany koa deny zao
fa ny anjaranao tsy ao amin'ny dadanao sy mamanao. Mieritserata teny zao ny anjaranao ao amin'Andriamanitra irery a. Raha ny anjara ny dadanao sy mamanao dia mety hantra velona hiaraka amin'ny dadanao sy mamanao ihany ianao, fa ny anjaranao ao amin'Andriamanitra. Noho izany raisy ny responsabilité. Soyez responsable manomboka androany ho an'ny tenanao. Tompona ndraikitra amin'ny tenanao enao. Manomboka eto tompo ataovy ao an-tsainy, tsy eo ampelantanany dada sy mamako ny avenirako, tsy eo ampelantanany dada sy mamako ny hoaviko, tsy eo ampelantanany dada sy mamako ny anjarako dia eo ampelantananao irery any. Manomboka androany mazao plasy tiako sady ianao anana zany toe-tsainy mentalité zany. Zany ny mahatonga ny afrikanina mahantra. Hitanao tsika afrikanina, ny atsika afrikanina zany ry ramama na dia efa 12 taona ary le ankizy mbola tiatsika ampinonona ihany ramama, mbola eo amintsika eo ihany le ankizy, dia mbola ohatran'ny tezatezaina eo ihany. Misy amintsika ramama efa 10 taona ny zanakao fa ianao no mbola mibaiko ao zary ambadika ary miaraka amin'ny telefôna. Nana hoana le adinareo tsy virginie tao, aza minakeo zany ianao a, teneny kely mihitsy izy a, sao dia okaikinao izy anaovako azy. Ramama tsy fanao zany a. Efa 10 taona niteraka telo ny zanany, zanaky ny zanany ary efa misy 20 taona mbola izy ihany no mibaiko azy. Tsy fanao zany. Ary ny ray aman-dreny malagasy na ty Afrika, ny malagasy na ny afrikanina dia mieritreritra foana fa mbola zazy io, zazy io. Ny an'ny frantsay tsy zany, ny an'ny eropeanina tsy zany. Tany Maurice zay tam'le nisy taona nakany Maurice dia gaga zanak'le izy mivady voateraka dia tonga dia misara-pandreny amin'izy mivady zany mihitsy a. Ary raha maso akaiky zany, misy dokotera manara-maso zany tsy azo ampinonona fa tonga dia minono biberon izy azy io, dia tsy maintsy sarahana fa sody ny voatsindry ao na mamindra retina ny ray aman-dreniny voateraka tonga dia misaraka. Zay tsy mahazo aina, tena zay mivady indrainy tsy mahazo aina. Ny anay ary teo 3 taona mbola eto akaikina ihany. Halleloia. Ny anay zanakay misy taona tena 7 taona tamin'izany koa moa mbola teritery ny fandriny. Ny sasany etsy tsy valana, sasany misy 7 mianaka zay ny ray fandrinao. Normal be. Ny an'ny eropeanina tsy zany. Ny andro zareo eropeanina vao manomboka lehibebe zazy io dia efa zary misaraka aby vao feno taona io dia efa tonga dia zary ny andraindraiky, zary ny roany mihitsy manana fiainanareo amin'izay nareo, ary efa zary ny dia mbola kely mba tsy hiatase aminy. Za tsy miteny hoe mety zany, za tsy miteny hoe mety tanteraka zany, misy tsy mahamety an'izany. Zany no mahatonga zanaky ny eropeanina koa mibolila teo ariny, fa zareo indray ny mahavariny. Tafita daholo ny zanany, maninona hoe satria efa zariny nandray andraikitra, ary efa zariny mihitsy ny toe-tsain'ny ankizy hoe tsy aty amiko ny anjaranao. Ny ray aman-dreny eropeanina na ny frantsay efa manazatra ny zanany, ny anjaranao tsy aty amiko, ndana mikarama, ndana miasa, ndana mitady vola. Zany ny fitezana any Eropa. Misy maharatsy an'izay a, fa misy mahatsara an'izay. Ny olona anankiray rehefa zatra metehatra lava dia tsy mahatratra ny destiniany, tsy hahatratra ny anjara voatendry ho azy, tsy mahatratra ny anjara voatendry ho azy. Ary ny hafarany azy
ny afarany lasa fausse destinée lasa inona hoe lasa inona hoe lasa anjara mamitaka anjara manina hoe zany nampalay alohan'ny tantarain'le rahalahy anankiray tomany mihitsy izy ny resaka tamiko sa paster izy mampalahelo mihitsy ny fiainana zanak'olona ambony a paster zanak'olona manan-katao tamin'ny mariagenay paster ozy izy 20 am'zato nisan'ny tomobile nanasika firy hoe nisan'ny cortège nisakizy vavy paster ozy izy mba tiako mba nafinaritra mpiara-mianatra zay fa izy io zanak'olona tonontonony zanak'olona tonontonony fa zay ozy izy olona manan-karena be de zao izy izy nytenen'ny ray aman-dreniko tsy mitovy saranga amintsika litireny a tsy mahazo manambady an'iny lahy olona tsy mitovy saranga amintsika reny sarahan'lahy iny aleo tedavana olona mitovy saranga amintsika de nytedavany olona paster ozy vehivavy mitovy saranga aminay zanak'olona mpanan-karena ihany ko fa tsy ampienimbolana de nisaraka potiky zany ny zavatra misy rehefa mbola ny ray aman-dreny no ianteranao ny ray aman-dreny lasa mibaiko ny ray aman-dreny ny lasa mandidy ary ny anjaranao tsy eo ampielatananao lasa tsy ny anjaranao ny anjaranao fa ny anjaranao lasa o amin'ny ray aman-dreninao nanomboka teo paster ozy izy de nisaraka zay mpivady de nanambady olo-kafa ambony olona ambony ray a tsy ampy volana vitsivitsy ny saraka de mbola nanambady zanaka mpanan-karena ndray a am'izao fotoana zao paster amikorotany nefa raha mba nanambady an'le tsotsotra mety niara tafita de mety niara nanan-karena ihany ko ataovy amainina mafy zany enoy raha lasy sy anabavy raha tianao ny anatratrany destiné anao na ny anjara voatendroanao de tsy maintsy misaraka teneny eo an'ely anao tsy maintsy misaraka tsy misy maratra ahoana hoe fa ny olona anankiray zatra mety ehatra lava ny afarano mety ehatra amin'ny azo boboka ranabavy fatatrao no mahatonga anao ampitsaliny ny vadinao lava amin'ity karama keliny ity fatatrao no mahatonga anao ampitsaliny ny vadinao mamilava io sady mampirafy am'izay vola kely sy karama keliny miatehatra aminy anao zany ray kosa tsy miteny anareo vady misara fa hoy aho hoe aza metehatra aminy ahoana hoe zavady manana ny anjaranao ianao isy anjara homan'andriamanitra ao anao misy anjara homan'andriamanitra ao anao amena misidina hoe azavady misy anjara ranabavy a tsy tokony ho ampitsaliny ny vadinao ianao ialao ny fieteherana aminy anoranao zavatra anankiray ary vavy eo inona ny tokony ho ataonao tsy maintsy misaraka rahalahy malala ary tanora isany a misy fotoana andriamanitra mihitsy mampiditra anao ao anatin'ny zavatra sarotra mba tsy anteheranao amin'ny ray aman-drenina tsony andriamanitra mihitsy mampisaraka anareo mianaka ahoana hoe andriamanitra mihitsy ny mampiditra azy ho lasa mpanenjika anao atonga anao tsy etehatra aminy aza miteny hoe mafy ny mahazo a nitsaly a zao ve mivaly mivavaka ataoko planin'ny tompo planin'andriamanitra io tian'andriamanitra anatratra ny tanjonao ianao amen satria amen voray ve za mifampianarazany voray ve za mifampianarazany teboka ray faharoa de izao raiso ny toeranao
mandray ny toerana ahoana hoe raiso ny toerana raiso ny position anao rehefa fantatrao fa misy anjaranao amin'ny tompo dia raiso ny toeranao dia ahoana hoe zavady izy mino fa fitahina ho an'ny hafa izy mino fa fitahina ho an'ny havany izy mino fa fitahina ho amin'ny firenena izy aminareo mino fa tena loha ranom-pitahina anao manomboka zao tavamanina mafy zany ino zao Andriamanitra rehefa metraka anao amin'ny anjaranao dia tsy anjara kelikely ahoana hoe anjara goava raha fantatrao fa ny anjaranao avy amin'ny tompo dia tadio zavatra goava zany raha lasaina bava tsy zavatra kelikely zany raha lasaina bava teneny ny onilanao tsy zavatra kelikely zany hoe ny anjaranao any amin'ny dadanao mety zara raha misy tany 500 mètres carré ranomeanao ary izy ny anjaranao avy any amin'ny mamanao raha misy tanimbary kely na omby anankitelo fa raha Andriamanitra ny manome ny anjara voatendro anao tsy ho takatry ny sainy zany raha laza saina vamalana tsy ho takatry ny saina izany a amen tsy zavatra kelikely zany zavatra rapetraky ny tompo atao anatiko dia tsy ho anahy fotsiny tsy ho an'ny vady aman-janako fotsiny ny fahasoavana atao anatiko tsy ho anahy sy ny vadiko ary ny zanako fotsiny ny fahasoavana atao anatiko dia tsapako fangeza lehibe ary tsy ho ahy sy ny piraitam-po sy ny fianakaviako fotsiny fahasoavana atao anatiko tsy ho an'ny vahaony oloko fotsiny fahasoavana atao anatiko tsy ho an'ty fiangonana ty fotsiny ataovanany zany ny fahasoavana atao anatiko ho an'ny Madagasikara ray manontolo ary tsy ho an'ny Madagasikara ihany ho any zao tontolo zao mihitsy tenenao zay ny eonilanao ny fahasoavanao anatinao tsy ho anao fotsiny hoe tsy ho anareo mianakavy fotsiny hoe tsy ho an'ny Madagasikara fotsiny hoe goavana ny anjaranao amin'Andriamanitra amainina miangavy anao ambahino zany teniko zany ianao raha latsana bava miangavy anao ambahino zany teniko zany ianao za rehefa natsony tompo anao pastera za manko pastera ny asako ary tena pastera mihitsy sa mbola misy tsy mino ihany nareo pastera hoe taiza moa anao ty pastera ny anatra tena pastera ary za mino hatram'izay efa mino fa za dia fitahina ho an'ny hafa alleloia zay zavatra inonao ho tanteraka aminao so tonga aminao ary tsapako zany betsaka ny asan'Andriamanitra ny fiangonana ny olona raha tsy miresaka afa tsy atao am'ty vaony oloko tytsika raha tsy miresaka afa-tsy ny fiangonantsika mba maro taminareo reo ihany mba mety voavonjy tamin'ny alalan'ny torotenika tavamainina mafitsany mba mety nisy taminareo reo ihany mba sitrana tamin'ny aretina tamin'ny alalan'ny fametrahany tanako afaka demony tamin'ny fandroahako demony atavamainina tsy natao aho fotsiny aha natao an'ny hafa ary tsy natao amin'ny vaony oloko fotsiny betsaka koa ny fiangonana rehefa mijeriny eo amin'ny tele sy ny fahita lavitra sy eo amin'ny radio ihany betsaka ny fiangonana manao fandaranao amintsika eo ah betsaka ny koral mandefa hira ao amintsika eo ataova aleloia raha mino anao dia ho tonga aminao koa zany ho zavatra goavana enoy zavatra goavana Andriamanitra rehefa metraka zavatra aminao dia zavatra goavana
tena anao zay no nilanao rehefa metraka zavatra aminao ny tompo de goavanao amen noho zany raiso ny toeranao amen Joseph de nitenenin'Andriamanitra ary nahazo révélation Joseph fa amin'ny alalany no hitahinany ralahany fianakaviany ary ny olona rehetra amin'ny alalany noho izany na de tany amponja aza izy ahoana hoe de no raisiny zany position zany raha tany amponja azy izy ny olona rehefa migaja ao amponja tompoko misy fahadisom-panantenana ao amponja misy alahelo ao amponja misy fahaverezakevitra ao amponja misy famoizam-po fa i Joseph nandray position fatary Joseph fa izy no fitahina ho an'ny Egypte ho fitahina ho an'ny olona rehetra tovy alleluia no raisiny position natao amponja aza izy nataiza hoe ndray andro de nisy tandapa amin'ny farao ny arany gadra tamin'ny tao amponja ndray marainy de malomalo kendrika le zalahy io tena anontaniany Joseph inona mampalahelo ancien de ozy izy le rahalahy nanofy aho ozy izy alina ary le nofo mampatahotra tsy haiko inona ny dikany de ozy Joseph tatarao amiko zany fa omeko anao ny dikany aiko ny dikany zany halleluja na de tany amponja azy Joseph de naka amin'ny position izy ho fitahina ho an'ny hafa tsy niteny Joseph atao amponja hoe inona koa moa raha raiko zay nofony lanitra za koa raha le tsy migadra ato fa manofinofisa indray raha pety fa tsisy idirako lalina am'izany tsy zany nataony Joseph tatarao amiko izy fa omeko anao ny dikany ny asa izy tany amponja nanao ny asan'izay nanirana any izy tany amponja nandray ny position izy tany amponja hoana nandray n'inona hoe azavady na de tao amponja azy izy ny alehako atozy izy anao mission koa inona ny nofinao ny tatarain'le zalahy nanofy aho izy izy hoe nisy mofo dopaina sinna daholo le tatarainy teo de le akiraiky koa nanofy resaka voaloboka sinna de niteneniny Joseph zao ny dikan'izany nofo zany ozy izy ho tafavoaka ato ianao afaka 3 andro fa rehefa mba tafavoaka etinao de mba tsarovy aho tenenao amin'ny farao aho halleluja jerenareo am'izany na de tao amponja azy Joseph na ndray ny position izy anontany anareo aho raha namoy fo Joseph atao ka niteny manao hoe tsisy idirako am'izany inona koa ndraha raiko zay nofy aniko za koa ary samy miara migady eto tsika inona le tsy ny olana lahy am'izany fa nofy ane zany raha zady nataony Joseph fa tsy nandray ny andraikiny izy anontany anao afaka atao Joseph sa tsy afaka afaka atao sa tsy afaka tsy afaka atao izy fa nandray ny position izy de tena tanteraka tokoa le faminanina tanteraka le nofy afaka atao le zalahy Joseph mbola tavela tao indray andro koa nanofy farao mpanjakany Egypte rehefa nanofy farao de tsisy nahadiky tsisy nahalaza ny nofony de ozy izy le tandapa ao amponja ao ange misy rahalahy andeha vola kely anakiray zay ohatra mahay malaza ny nofy izy io tam'za taona ano nofy ataovy alleluja fa izy nandika ny nofy ozy farao mpanjakany Egypte atsovy makaty aingan'le zalahy zay tovy makaty le zalahy zay halleluja makamy position anao teneniny eo nilanao raisy ny position anao raisy ny toeranao na mbola ao anaty olana azy
tsy midika akory fa ao anaty ady ianao zao tsy midika akory fa tsy misy anjaranao ao ny anjaranao raha lasainabavy ato ao ny anjaranao fa raisy position anao androany ianoy zao fampianaran zao ary renoy tsara mety eo anaty problème maraboly ianao mety mbola nanan'olona trosy ianao mety mbola marary ianao mety nylozambady ianao fa ny anjaranao ianao ho fitahina ho an'ny olona rehetrarehetra ho fitahina ho an'ny havanao anao raisy ny positionao raha mbola ao anaty ady ary ianao a eno tsara zao fampianaran zao mety tsy mandeha ny tsena fa manova ihany soa manova soa ihany aman'olona aza miteny hoe raha misy olona mihindram-bola aminao na mihindram-bary mba mivary kely ary mamany sosoa mba hanaovako sosoa maraina ianao manana tapakitapo mba mangataka raiky lao aminao izy de o zany de mandeha fa zara ny jirama koa reto nitapahany jirama ra ny jiroko ina ny dirany vary sosoa am'izany jirama zany inona na nitapahany jirama ny jironao ianao afaka manao soa olona ihany afaka manao soa olona ihany atao fa meo vary izy raisy ny position anao raisy ny position anao meo azy ny zavatra tedavatra amenna sa tsy amenna mety voavy miady nareo mivady lasa mivadinao napiditra divorce lasa mivadinao napiditra divorce ianao anefa mpanao délivrance ary zay ametranao tanana sitrany tonga avy any misy olona marary tonga ao tranonao mba ametrao tanana kely arava fa reako felinao manana fanomezam-pahasoavana mandroka devoly aza miteny hoe mivady koa raha lasa nanao divorce akina ny anna zao fa de aloha mandeha fanoloako mikorotana raisy ny position anao mivadinao lasa misitaka fa ianao mametra tanana ho amin'ny marazy ianao manaova délivrance ianao roainy devoly manaova agagana tana maigny zany raisy ny position anao fiadanana pastera dia fiadanana ho an'ny fiangonana voninahitra ho an' jesosy rerany nijoroko vavombelona ny fitahinana ataon'i jesosy nisy fotoana moa zany teto nivavakantsika nisy zavatra anankitelo nangatahana teto dia mivavaka ho an'ny vadiko ny asany izy io moa zany ny asa tamina ONG anankiray dia nisy assistant zay moa ohatrany hoe nisy fialonana anazy zany dia forceny démission na mivadiko dia nanao zavatra be da be mihitsy zany izy ohatrany nanao karazana fampisafiana ihany koa zany satria intelo saika accidenté zany zay efa mianaka le lasan'ody zany le vazaha lasan'ody tany ivelany dia fahafantaran'le vehivavy io zany hoe tsy maintsy le vadiko nisy olo-toerana le vazaha zany satria izy manana mari-pahaizana ambony indrindra dia avy eo moa zany a ny force ny démission dia tena démission ny vadiko zany niala mihitsy izy dia vao niala izy zany a dia tena tao anatin'ny faharavam-piainana tanteraka izay tena tao anatin'ny hoe fahantrana tanteraka tena fahantrana izany hoe seza efatra ohatran'ireny seza fipetrahana reny sisa nitavela tao an-tranonay dia nanomboka mivavaka teto moa izay mivady a dia nanomboka nyrosy tamin'ny batisa dia mbola nandalo sedra be da be mihitsy dia avy eo nomeny jesosy asa aloha voalohany izy mpampianatra dia zao moa izy mbola mpampianatra ihany koa mampianatra amin'ny université dia voninahitra ho an'i jesosy fa tamin'ity volana janvier ty a ny antso le lehibe tany velany zany hoe za moa zany nivavaka ty sabata dia ndeha ody ako dia tonga tany an-trano aho dia niteny izy hoe nandefa mail tamiko izy izy le vazaha tany ivelany lehibe mihitsy hoe afaka miasa tia Congo Brazzaville ve ianao mihitsy lehibe aty ozy izy fa mety aminao ozy izy le mari-pahaizanao tena mety aty fa ho ataonay lehibe aty ianao fa faly be zay raha ohatra manaiky ianao
dia izy zany lehibe any Congo Brazzaville dia efa netohany zareo daholo moa ny rehetrarehetra dia efa lasa izy andeha amin'ny herinandro efa vita daholo ny rehetrarehetra sifitehaka maman Jesosy zany ny vadinao zany a niala tamin'le toeram-piasana dia nahita asana mpampianatra dia aveo niantsondray le vazaha patron taloha le patron taloha le lehibe tsy le lehibe lasa teo fa le lehibe ambony indrindra le lehibe any lehibe le lehibe any lehibe mihitsy no nanontany hoe aiza nanontany moa izy hoe aiza ozy izy le olona ohatr'izao zany nyteny izy dia hoe ohatry ny tantara teo moa zany dia ny démission izy dia ny tantara zavatra be tabe moa izy tsy mety amiko sady tsy marina zany moa izy fa izy mihitsy ny ilaiko responsable lehibe any a Congo Brazzaville. Alléluia. Nareo mivady le tonga teo dia mivavaka teo natao délivrance sa hoe ahoana tany amin'ny samafa moa zay no mivavaka dia natao délivrance misy an'izany hoe tsy mihinan-kanina izay efa mianaka mandeha tongotra mivavaka andreo manalina tsy mihinan-kanina nareo efa mianaka mihitsy zay efa mianaka eo fahadianina ve sa hoe tena tsisy hividianana mihitsy tena tsisy satria tao anatin'ny faravana dia tena tsy nisy mihitsy dia nientana ohatrany mandeha mivarotra aloha izy rehefa sabaty ohatr'izao izy mandeha mivarotra any dia zay mivavaka eo dia faly ery ianao mahazo le vola entana avy amidiny avany zany mba hinanana sakafo kely indray dia tena zay mihitsy ny fiainanay dia nanomboka tena nanolo-tena zany zay nanolo-tena dia nanomboka tamin'izany ve moa dia isaky mivavaka eta zany mivavaka izy mandray fitahina voaka etsy zay misy vola zany 1,300,000 ilaina lahady maraina raha pitsy maraina dia mivoaka etsy amin'ny vavahady etsy dia efa misy vola tonga fa nivelany dia voalosana tsara. Alléluia. Tava aleluia maman Jesosy. Voalohany nataon'ny tompo taminay zay zany za manokana aloha dia fanasitranana fitahiana be da be fa tsy ary voatanisa daholo fa faharoan'izay dia nianafahan Jesosy an'ity zandro ity na dia efa nafahanay izy hatreto aloha dia voalohany indrindra teny tantaraiko amin'ny pray fanadarana zany androany asabotsy fahatelon'ny asabotsy ny vavahako teto amin'ny trano fivavahana amina manokana za zany dia matsapa fa ato amin'ny trano fivavahana ato Jesosy ato manasitrana tena ato Jesosy ato tatony nandresy lahatra anahy ary tatony natsapako fa tena ampiova tena mba tsy tenanako hoe zato isan-jato niovako anahy manokana dia tena 7 isan-jato tamin'ny fiainako tena niova tato alala fanarahana fampianarana fotsiny satria 3 taona sy tapany tsy teto fa tany andafy vao ny tonga teto Madagasikara avant le 3 midi androany dia natalata voalohany toa dia tata mivavaka 7 taona tany Liban eto ny tantaraiko aminareo le fanasitranana nataon'i Jesosy anahy tany Liban misy kristianina misy arabo ny firenena rahana ihany arabo misy kristianina na musulman daholo zany hoe misy zany parti ma kristianina anao ma musulman anao ianao zany miavaka foana dia any Liban rehefa ririndra lanezy ny any tena lanezy mihitsy dia teo nanomboka nahazo aretina tonga herintaona tany ako dia tonga le novembre sy décembre saison hiver dia tonga lanezy be dia tsy zakako le climat dia nahazo allergique ako dia allergique io dia natao radio narary zany satria rehefa tonga ny ririnina dia tena tsy miaina ohatra ny olona rehetra za tsy marary fa iory koa dia tena mitsientsina tena ohatrandreny hoe voan'ny grippe be nefa tsisy fièvre tsisy ninina dia gaga moa le patron ko efa honina dia aty matory amin'ny alina tsy matory ohatra ny olona rehetra fa mipetraka raha vao matory dia tsy miaina fa miaina amin'ny vava dia eritretinareo amin'izany hoe vava ny iainana mandritra ny alina tontolo tamin'izany tsy mbola nalala ny sitrapon'Andriamanitra hoe hivavaka hoe Jesosy zany hoe manasitrana fa dia miaina amin'ny fiainana andavanandro dia miaina amin'ny fanafody nentina tay amin'ny hôpitaly dia misy fanafody zay ho aniko raha tsy mihinana zay fanafody zay dia ohatran'ireo misy ballon matsietsin'ireo natoroko ao fa raha vao mihinana fanafody dia misokatra le izy zany hoe le fanafody zany mampiaina anahako dia tamin'izany tapotrako tany a Liban 7 taona niaina tamin'izay foana fanafody tapotra ny 7 taona tany Liban noditra aty Madagasikara zany hoe tsy 7 taona nytolo izy nandeha 10 taona tapotra contrat 10 taona dia noditra aty Madagasikara ako mbola tsy mivavaka ihany fa mivavaka ny tena fa mandeha isaka lahady dia mivavaka ohatra ny rehetrarehetra
fa mbola tsy eo mihitsy zany le tena hoe ifototra teny hoe ifototra Jesosy azy trano mbola tsy any an'izany mihitsy petraka eritaona teto Madagasikara indray aho dia miverina indray ako Taliban tapitra ny 2 taona mbo ohatra izay foana verina taty Madagasikara indray ako petraka efa bolana teto dia lasa nandeha tany Koety tany amin'ny tany musulmana na manginy Jesosy ana tena panetretena tenenako azany hoe fa tany na manginy Jesosy ana tonga embolana tany a volana Oktobra nanana anko tena mangatsika fa tsisy lanezy tena mangatsika tena moins 0 degré ny température rehefa ririny tamin'ny volana Oktobra zay manana groupe anakaviany zay ao messenger dia miresaka io zay dia misy zanako ny zokiko ato izy efa pintato za mbola tsy pintato rovavy izy ndray any Hong Kong ndray any Dubai tsisy tsy malala sœur Jenika amitsika ato ataony akizy hoe mami izy no any dia miresaka zareo amin'ny groupe za mbola tsy malala ninina mihitsy zay tany mahazo faveur connexion gratuit 24/24 heures mahazo tiana atao amin'ny YouTube mijery zao rehetrarehetra zao fa tamin'izany tsy mba malala an'izany hoe entourteny zany mihitsy za ty reny film any TF1 sy ny karazany rehetrarehetra reny tsisy tsy araka reny série reny fa nahita le atao amin'ny groupe messenger dia miresaka zareo le resaka torteny eto resahany zareo zany i pasteur zao tsara be le torteny dia ohatra nisy nanitikitika ana fa iny zany resahanareo zany dia ngatotona dia tsy mba manaraka an'izany zaho tsy malala an'izany fa iny zany sokafony YouTube dia soraty hoe zava-miafy ny batisa ny fibebahana vao nanokatra ny atoa dia fampianaran'ny pasteur Odonso pasteur ty nanitako teo tonga dia tena fiainako ray manontolo ny voakasika le izy fa teo vosake fa ahoana fa tivy oa zany le fivavahana vaony io tena mpanatretena ny tena irazako aminareo pray fanatanana rehetra fa za tompo dia tia anisan'ny tena netsika zany zanako zokiko zany vavaka tato ndrity dia tena ho lasa dala amin'io fivavahana io zay rehetrarehetra tao an-trano tena netsika an'ity finoany ty resaka fampianarana fitahina ampianarin'ny pasteur za tena nikihana andre mihitsy resaka volafoana fitahina iny ohatran'izao fa izany liturjika tsy mba lazaina mihitsy dia tena tamin'izay vao nahena le fampianarana zao ke Jesosy tena fona fa hoe tsy nety reny nataoko reny dia nanomboka nanokatra YouTube dia nanaraka torteny foana torteny efa mivoaka tamin'ny 2006 tsisy tsy voajerinay za manokana zany tena nanomboka hoe hay hoe Jesosy zany tena misy zany Jesosy tena manavaka zany raha ivolana monja tsy verina tsony ny aretika hatramin'izao tsy verina tsony ny arety telo taona sy tapampila zao tsy mikasika fanafody zany are olona za hitanare zao na marary andohana marina fa tsaka Jesosy reny any ny ana tsy mikasika fanafody zany ako tena marary fotsaka Jesosy tena eo anao manasitrana fa za tsy miala aminao zany tsony efa anaovana fanagana fanasitranana ho aza fa tsy miala aminao zany tsony ninonino dia tena voninahitra ho any Jesosy fa zao hitanareo salama tsara zao sady voatany akohonany tany amin'ny tany musulmane zay nalalan'izany hoe sitrapon'Andriamanitra zany 7 taona verenako tany Liban mbola sezam-pambony tao an-tranoko mbola tsisy nina armoire ray sezam-pangombo anankitelo ny tao tapitra ny 3 taona tany Liban mba manana balista ohatra ny olona rehetra mba manana ohatra ny olona rehetra voninahitra ho any Jesosy ny karama nefa tsisy tambony tsisy bonus tsisy iny fa tena ny karama ray volana fa hainy Jesosy mandamina le izy hoe ty mipetraketo ny tranony ampiriana ray misy terasy vita karô daholo hatrany ambony ka hatrany ambany voninahitra ho any Jesosy rery any Amity TV manova olona, manova fiarahamonina, manova izao tontolo izao. Everywhere
Jesus, I really love you. Oh, oh.